mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. Sotra n'Andriamanitra indray fa tonga indray ny sabata. Afaka miaraka indray isika amin'ity an'ity. Dia isotra azy isika noho ny fitahiany rehetra dia andao hiaraka hivavaka ary. Jesosy misotra anao fa tianay foana ianao dia tianay koa ianao dia manomana fotoana mba hiarahantsika rehefa sabata toy izao. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanompokelinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahafinaritra be indray ny lohatenin'ny tantarantsika androany ndraiky izy anjely manodidina. Hainareo ve dikan'izany anjely manodidina izany? Misy anjely eo akaikintsika eo manodidina antsika ilay anjely akavia, akavanana, eo aloha, aoriana misy anjely. Izay ilay hoe anjely manodidina. Ny tsianjelintsika dia voasoratra ao amin'ny Jakoba 5:9 mifampivavaha. Izay fotsiny angely tsy anjery mifampivavaha. Dia andao ary anaraka ny tantara indray isika. Aza adino mifampivavaha hoy ny afatry Jesosy amintsika isan'andro isika dia mifampivavaka foana. Dia rehefa mihaino tantara koa isika dia mazava tsara ilay tantara ho jerentsika dia afaka mifampivavaka foana isika satria mandray lesona. Andao ary anaraka ny tantara e. Namokona ny tontondrony teo anoloan'ny miaramila ny tafiny ny mpanjaka Siria. Tiako fantatra hoe iza no milaza ny tsiambaratelo nitetika tao amin'ny mpanjakan'i Israely hoy izy ny safoka. Isaky ny akan'i Israely sika hanafika dia fantatry ny mpanjakan'izy ireo foana. Ny sento lalina ny iray tamin'ireo miaramila nanao hoe tsy misy aminay reto tompoko no nanao an'izany. Ny mpaminany Elisa no nilaza ny zavatra lazainao rehetra amin'ny mpanjakan'i Israely. Eny fa na dia ny teny ambaranao ao amin'ny efitrano fandrianao aza. Tady avo ary Elisa hoy ny mpanjaka ny tapatapa. Naneraka pitsikilo aingana reto mpitaritafika hitady an'i Elisa. Tsy ela dia hitan'izy ireo andotanany misy an'i Elisa hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka. Mandehana sambory izy hoy ny mpanjaka ny baiko. Mandehana hodidiny ny tanàna ny alina. Nandehandeha teny an-dalana vao maraina amin'ny mpanompon'i Elisa. Falifaly izy. Mandra-pijery ny tany ivelan'ny tanàna ka nahita ny tafika avy any Siria. Nidobodoboky ny tahotra ny fon'ny mpanompo
ny verin-dalana izy ary niazakazaka nakany an-trano. Elisa, Eliso, hoy izy ny antsoantso. Voadidin'ny tafika siriana ny tanàna, inona no ataontsika? Aza matahotra, hoy Elisa. Andao hiaraka amiko. Nianika teo amin'ny tambon'ny tanàna izy ireo lamba ahafahany mitazana ny any ivelany. Niodidina ny tanàna ny soavaly be dia be sy ny kalesy ary miaramila marobe. Aza matahotra, hoy indray Elisa. Ny tafika izay miandany amintsika dia lehibe lavitra mihoatra io tafika io. Ary nivavaka Elisa. Tompo, sokafo ny mason'ny mpanomboko. Aoka izy ahita. Nosokafan'ny tompo ny mason'ilay mpanompo, fa agagana no hitany. Rakotry ny soavaly sy kalesy afo ny avoana. Nodidin'ny tafika anjelin'Andriamanitra ireo fahavalo. Rehefa nanatina ny tanàna ireo fahavalo dia mbola mivavaka hatrany Elisa. Ataovy jambena ny masondreo mialamila ireo, hoy izy nangataka. Tsy nahita tampoka teo ireo miaramila fahavalo, ny fandona izy ireo. Niresaka tamin'ireo miaramila fahavalo Elisa. Manaraha hoy izy taminy. Hitarika anareo aho. Ary notariny tany Samaria ireo. Mbola nivavaka ihany Elisa taminy. Tompo, sokafo ny mason'ireto lehilahy ireo ary aoka izy ahita hoe aiza ny misy azy ankehitriny. Gaga ireo miaramila fahavalo rehefa hita ny tena nanoloana ny mpanjaka sy ireo miaramila Samaria. Nanontanian'ilay mpanjaka ny Samaria Elisa hoe inona no ataoko amin'ireo lehilahy ireo? Omeo sakafo sy rano izy ary alefaso hiverina any amin'ny tompony, hoy Elisa namaly. Tena nao arak'izany ny mpanjaka. Rehefa notantarain'ireo miaramila fahavalo tamin'ny mpanjaka ny zavatra nitranga dia nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fanafiana ny olon'Andriamanitra izy. Ahoana kosa ny momba ny mpanompony Elisa? Ny anarany tamin'io andro io fa ny anjelin'Andriamanitra dia vonona hanampy ny zanany hatrany. Mandre ny vavaka ataontsika hatrany Andriamanitra. Fantany izay tokony atao. Faly miarahaba anareo indray rakizy, fakana sady ny 3 volana. Mahafinaritra ny lohahevitra izay mety Jesosy antsika indray famaranana izao 3 volana izao dia ny lohahevitra 17 manao hoe anjely miaka midina amin'ny tohatra. Anjely miaka midina amin'ny tohatra. Ny tsy anjely dia hitantsika ao amin'ny Genesisy 7:20-5. Genesisy 7:20-5 manao hoe ary indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra. Ary indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra. Manome toky antsika tokoa rakizy Andriamanitra fa omba antsika izy na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika ka dia tsarovy azy fa mikarakara aisy ianao Jesosy ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika koa dia mahirisa daholo ny ankizikely rehetra raha eo am-panarahana izao tantara mahafinaritra izao. Dahoary. Efa nahatsiaro irery ve ianao? Tena irery tokoa? Na koa nahatsapa fa tsy nisy na iza azonao iresana. Izany ny zavatra tsapan'i Jakoba rehefa nandao ny fonenany izy. Nisy fotoana manokana ary niaran'Andriamanitra taminy. Taorian'izay Jakoba dia tsy nahatsiaro irery intsony. Tsy dia nifankatia velively Esau sy Jakoba kambana amin'ny rahalaza ananky Rebeka rakizy. Vao maika niaratsy anefa izao ny fandehan-javatra.
nofitahan'i Jakoba indray mba hanome azy tsodrano manokana, tsodrano izay tokony ho an'i Esau. Tezitra mafy tamin'i Jakoba tokoa Esau ka dia te hamono azy ho faty. Tapa-kevitra ary Rebeka renin'izy ireo fa andefan'i Jakoba ho any amin'ny Labana tatatony. Mijanona andro vitsivitsy any amin'ny tatatona ao aloha ianao ry Jakoba, mandra-pitony ny fahatezerany rahalanao hoy izy tamin'ny alahelo. Tsy fantany anefa fa tsy ho tafahoana amin'ny Jakoba intsony izy. Dia niainga Jakoba hanao dia lavitra ho any amin'ny tranon'ny Labana. Lavitra dia lavitra, avy teo amin'ny trano indray ny aman-dreniny mantsy no nisy an'ny Labana tatatony anadain-dreniny. Efa ho 900 kilometatra namakivaky ny faritra vaovao sy mampidi-doza izany. Irery Jakoba sady niororo, tsy mba nisy mpanompo akory niaro azy tamin'ny bibidia sy ny mpandrobo, tsy nahazatra azy ihany koa ny natory teo amin'ny tany mafy. No afangany araka izay tratrany diny, fantany fa hiazakazaka hatrany izy mandritra ny fiainany, fantany fa tiany rahalany ho finoana izy. Tonga teo amin'ny toerana anankiray manokana i Jakoba. Efa nanorina alitara anankiray hivavahana amin'Andriamanitra teo i Abrahama raibeny indray andro. Torovana tokoa i Jakoba tamin'io alina io. Tsy fantany akory azy angamba ny fahatongavany teo amin'ny toerana manokana io. Nibonika tao anatin'ny lamba no hoanina taony, ary vato no nataony ondana. Na nofy tsy toy ny mahazatra i Jakoba tamin'izay. Tsy nofy toy ny nofy rehetra fa nofy manokana avy tamin'Andriamanitra. Hitany tao anatin'izany nofy izany mitohatohatra lehibe anankiray izay mipaka hatrany amin'ny lanitra. Nisy anjely ihany koa hitan'i Jakoba niakatra sy nidina teo amboniny, ary ny tompo kosa no tazany avy tery atapiny. Nitsiky tamin'i Jakoba izy sady niresaka taminy. Izao ny Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay alehanao rehetra, ary apody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy handao anao ao. Niarina i Jakoba sady nijery ny manodidina rakizy. Eny ny tompo izy nioraka, ento amin'ity toerana ity izy fa izao ny tsy nahalala. Mbola nangatsiaka ny andro raha ny fo vao maraimbe Jakoba ny ampitsony io, vao nanomboka tsy ho tazana intsony ny kintana. Ny masoandro kosa vao hiposaka avy ery atsinanana, naniry ny hanisy famantarana teo amin'izany toerana manokana izany i Jakoba. Ny tompo mihitsy no efa niresaka tamiko teo. Nalainy ary ilay vato nataony ondana teo ka najorony sy natsatony teo amin'ny tany. Nampidiny avy eo ambony ny menaka oliva ka natokany ho an'Andriamanitra izany. Nomeny anarana manokana hoe Betela na tranon'Andriamanitra izany toerana manokana izany. Dia nanohy ny dia niaraka tamin'ny eritreritra feno fifaliana i Jakoba. Tsy natahotra ny rahalahiny intsony izy, tsy natahotra biby na mpandroba intsony izy. Azo ny antoka tokoa izao fa momba azy rakiziny tompo. Niaro azy izy, efa nilaza izany taminy raha teo Andriamanitra. Tsarovy ary fa anisan'ny ankonan'Andriamanitra izao sy anao na inona zavatra niseho teo amin'ny fiainanao sy ny fiainantsika. Manahoana daholo indray tsika Tanora Zandriny. Anjarantsika indray izao ary ny Famintinana Lesona Faha-13. Minao fa efa mahay tsenjery tsara daholo dia haiko ny lohateny. Tapitra indray izany ny 3 volana izao. Ndao ary araka meriny. Fomba fiaina sa famonon'olona? Tsy anjery dia hitantsika ao amin'ny Mika 9:9. Andeha raha tsika mamerina ary. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany. Ny anao ny marina sy ny tia famindrampo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Toetra anankiray indray koa izay
tamin'ny herinandro tsika dia toetra hafa ny naseho antsika nampianarina antsika dia mbola misy toetra tian'Andriamanitra ho raisintsika indray tamin'ity herinandro ity. Ho tia famindram-po dia ahoana koa hanaraka ny Andriamanitsika amin'ny fahamarinana sy ny fanetretena. Tantaran'i Davida ihany. Rehefa nienjehan'i Saoly Davida dia mbola tany an-tsahatany ihany izy no niafiny. Tamin'izany fotoana izany nefany dia tsy hoe zareo sy ny mpanaradia azy irery, fa nisy olon-kafa ihany koa mpiandry amanosy teny an-tsahateny. Dia niara-nonina tamin'izy ireny izy. Ary niaro an'ireny olona ireny. Niaro azy tamin'ny bibidia, tamin'ny fahavalo. Ary tena karazany manda ho an'ireto mpiandry ondry amanosy reto ny fisindry Davida teo amin'io toerana io. Ny zavatra nisy nefany rehefa nody reto olona reto dia tamin'izay fotoana izay tsy nisy sakafo ihany kory Davida, efa noana sy reraka zareo dia nananteny izy fa reto olona mikarakara indreto ny tompon'ireo biby fiompy ireo sy ny tompon'ireto olona reto dia afaka mba hitalahoana sakafo satria nikarakara azy izy. Dia nandefa hafatra indray izany izao Davida ho any amin'ny tompony. Ny tompony zareo dia antsoina hoe Nabala. Ity lehilahy ity tena mpanan-karena izy fa saingy izao ratsy fanahy. Manahaka ny anarany ihany, ny toetra nozy izy ny lesona izay ny anarantsika satria ny dikan'ilay hoe Nabala dia adaladala na ratsy toetra, tsy ampy saina. Izay izany ny anarany. Dia tsy mba namindra fo tamin'ndry Davida izy na naneho hatsaram-panahy, na dia efa niteny ara ilay namany Davida hoe zahay nge nikarakara an'ireo olona ireo tsy nohaninay akory ara ny biby fiompinareo na nohanin'ny biby. Tsy nisy fa voakarakara tsara izy ireo dia mba mangataka sakafo izahay. Tena namingavinga mihitsy ary Nabala hoe zinona koa izay Davida. Tezitra tokoa Davida tamin'izay fotoana izay ary vonona ny hamaly-faty izy. Satria ny tsara rehetra izay nataony, izay izany ny eritreretiny hoe tsara sy ny soa rehetra izay nataony dia valiana ratsy ve? Vonona ny hamaly-faty izy tamin'izay ary ny eritreritra mihitsy hoe tsy asiana miangana intsony na lehilahy iray aza. Tetsy ankilan'izay nefany ny vehivavy anankiray izay antsoina hoe Abigaila, vadin'ny Nabala izy io. Tsara tarehy sady tsara fanahy dia fanohitra tamin'ny vadiny tanteraka ny toetrany. Izy indray dia nitalao tamin'i Davida mba hamela heloka ary nikarakara andry Davida sy ireo mpanaradia azy, nanao sakafo ho azy ary niangavy azy. Teo vao tsapan'i Davida fa saika nanao fahadisoana ihany izy namaly faty. Ary nisaotra ny Abigaila izy noho izay fanampiany Abigaila azy izay mba tsy hanao zavatra ratsy eo amason'i Jehova. Toetra tsara ananantsika indray izany no niraisiny eto dia ny famelan-keloka iray, ny fanampiana namana izay mitady hanao hadisoana anankiray mba hiala amin'ny hadisoana izay atao. Anankiray ihany koa mba tsy hamaly ratsy ny soa izay atao amin'ny tena. Izay ny lesona nozaraina tamintsika. Raha fitinina izany lesona izay ny anarantsika dia nanampy antsika fa ny zanak'Andriamanitra dia tokony hifanaja. Tokony hifanaja. Ary mba hifampitondra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray mba misy olona manao ratsy dia misy olona manoro hevitra dia mila miaino an'izy ireny koa. Miaino aloha vao mitsara na koa mandray andraikitra. Ny afatra nampitaina izany dia manao hoe manome hery antsika ny fahasoavan'Andriamanitra mba hifampitondrantsika araka ny rariny.
nisy fanapahan-kevitra lehibe izay tokony ho raisintsika indray a tamin'iny herinandro iny. Mino aho fa raha mandray fanapahan-kevitra tsara antsika isan-kerinandro dia mihe manahaka an' Jesosy a hatrany hatrany ny toetrantsika ary vonina no hoany ny fiainana mandrakizay isika. Dia mirary soa antsika tanora mba hitombo hatrany a ao amin'ny fanahafana an' Jesosy. Izay indray ny lesona nandritry ny herinandro a dia mahazo toa mianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva dia mandra-piona indray ary. miaraba ampifaliana ny zatovo namana rehetra na miain'ny radio na ny manaraka ny fandarana sy ny famerenana ny fianarana ten'Andriamanitra eny koa amin'ny alalan'ny pejy Facebook kompatanina ao antsika ary mirary ny fahasoavan'ny tompo ho ampitomboana ao amintsika amin'ity sabata ity. Andeha ary hoe raha antsika mamerina indray a ny lohahevitra izay nampitondraina lohateny hoe lehilahy ray mpanjaka sasatsasany ary ny farany. Inona zany lohateny zany? Lehilahy ray mpanjaka sasatsasany ary ny farany. Rehefa jerena amin'ny baiboly a izany lohateny zany dia ny tantarantsika mihitsy. Lehilahy ray izay maneho antsika olombelona ny mpanjaka, ireo mpitantana mpitondra samihafa ary ny farany. Misy farany zavatra rehetra na ho anao na ho an'izay mpitondra dia misy farany ny zavatra rehetra. Zao lazain'ny Daniela 2:9-10. Ary ny fanjakana anao arak'izay sitrapony ary hisandratra sy anandratena ho ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy ka hiteny zavatra mahagaga ny amin'Andriamanitra ny Andriamanitra ary ambinina ihany izy mandra-pahatanteraka ny fahatezerana fa izay efa voatendry no tsy maintsy atao. Zay efa voatendry no tsy maintsy atao. Io moa zany ilay fandresantsika tamin'ny farany teo hoe Andriamanitra no mifehy ny toe-javatra rehetra. Ny mpanjaka dia anao arak'izay ataony, arak'izay sitrapony. Zany hoe ny eo amin'ny fanjakana, ny eo amin'ny fitondrana zany dia izay mihitsy lazain'ny baiboly hoe ary ny mpanjaka anao arak'izay sitrapony. Zay ny lazain'ny baiboly dia zany no tsy maintsy tanteraka, zay ny tsy maintsy zavatra misy. Dia hisandatra izy, anandratena izy, ho ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy ary hiteny zavatra mahagaga ny amin'Andriamanitra ny Andriamanitra ary ambinina ihany izy mandra-pahatanteraka ny fahatezerana fa izay efa voatendry no tsy maintsy atao. Zany hoe isy zany ny fahatezerana. Mety hoe avela mitranga ny toe-javatra rehetra fa isy ny fahatezerana aorianan'izay. Ohatrany hoe zay atao dia ohatrany mandeha ihany. Fa ny fiafarana io zany dia fahatezerana. Ary tanora namako, eo anatrehan'izany rehetra zany dia tian'Andriamanitra aseho antsika fa manana tombam-bidiny ny famonjena ny vahoaka an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho vonjena ny vahoaka ny eo anatrehan'izany rehetra zany. Eo anatrehan'ilay fanjakana izay misy dia tian'Andriamanitra ho vonjena ny vahoakany, ny olony, ny zanany. Irariko mba ao anatin'izany ianao hoe olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tiana ho vonjena. Ka rehefa tonga ilay fahatezerana dia tsy mba ao anatiny ianao. Mamperitreritra ty lohahevitra ity satria izy ity koa no mamarana ny tamin'ny telo volana ity zany fa le hoe ary ny farany. Dikan'izany dia zao hoe aika misy fiafarany ny zavatra rehetra. Aika hifarana ny toe-javatra misy. Hifarana, tsy maharitra. Noho izany tanora namako, aza dia avela eto ny saitsika sy ny fotsika. Fa izy ty ange dia fahatezerana ny mamarana azy. Izy ty ange dia isy farany e. Misy farany. Noho izany aza apetraka amin'ny zavatra misy farany ny toe-ponao sy ny toe-tsainao. Faoka hiandrandra ilay maharitra mandrakizay. Io moa ilay fandresantsika sy ny anarantsika hoe tsika tsy mijery ny hita fa ny tsy hita. Fa sodoka ny zavatra hita isika dia manadino ny zavatra tsy hita. Izay efa omanin'Andriamanitra antsika. Zao voalaza hoe fa izay efa voatendry no tsy maintsy atao. Efa misy zany ny zavatra voatendry. Zavatra nokinendrin'Andriamanitra tsy maintsy ho atao.
dia tsy maintsy ho tanteraka ihany koa zany zay mirasoantsika eo ampandiniana sy eo ampitsakotsakoana zany afatra izany a ary mirary fampahirizina ao antsika ihany koa satria na dia hifarana ary zao tontolo zao na dia isy aza ny fahatezerana dia ny famonjena ny vahoakan'Andriamanitra dia tena sarobidy amin'Andriamanitra tia ny vovonitsika anatrehany toe-javatra rehetra mba ao anatin'izay vovon'izay ny izao senao toy izay ary ny lohavitsika indray manome fotoanantsika ao manaraka fifaliana ny franco tsara miony raisiko fifaliana trano ny miantrano miaraka aminao na iza misy anao amin'izao fotoana rahantsika mandinika ny lesona natokana ho antsika olodehibe izao lesona 17 mamarana ny bokin'ny filazantsarany marka isika androany ka ny lohateny androany dia hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo ny andinina tao dadina moa dia amin'ny filazantsarany marka toko 1:10 ka ny andininy 1 zay mivaky toy izao hoe fa olona izatovo taminy aza talanjona mitady an Jesosy avy any Nazareta izay nombona tamin'ny azo fijaliana ianareo fa efa nitsangana izy tsy ato izy jereo fa teo no nametrahany azy alohan'ny andiniantsika izany teny lohateny mahafinaritra izany dia manasanao ampitiavanao mba hiaraka hivavaka isika Andriamanitra rainay io misaotranao izay efa afaka miara-mianatra ny teninao ao amin'ny filazantsarany marka amin'ity fotoana ity mamela ny elokay mamindrafo aminay diovy izahay aoka mba ho vita fihavanana aminao ary ny fanenao masina ampitoeranao tena tinay ka ampianatra anay hanazavanay ny teninao dia mitahi izao mpiaino izao ihany koa ny vavaka dia tonononay sangatany aminara Jesosy reriany amen nitsangana tamin'ny maty ny tompo nandevona ny fanantenana sy ny finoan'ny mpianatra ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana azo lazaina hoe herinandro manjombona mihitsy izy io satria maty ilay tompo ary tsy vitan'izany koa fa nitaintaina ny tebotebo ny amin'ny aina izy ireo koa ireo mpianatra kanefa nafinaritra hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo odiniantsika ny fotoana nitsangana Jesosy tamin'ny maty hojerentsika ny antony ankanesan'ireo vehivavy tany amin'ny fasana ny maraina ny alahady ary odiniantsika ihany koa hoe manoloana izay toe zavatra izay inona no iraka ampanaovan'Andriamanitra antsika eo anatrehan'izay toe-javatra izay ny voalohany resantsika aloha dia ny hoe fifaliana ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty ao amin'ny filazantsarany marka toko 9:10 fantatsika tsara miara-miaiky ny filazantsara efatra rehetra fa maty tamin'ilay andro antsoina hoe fiomanana Jesosy andro zoma io ny arivany andro zoma no maty Jesosy ary nalevona izy mba tsy ho tratra ny filetehany masoandro mazava ho azy zany fa nanana ny lanjany lehibe teo amin'ny tantara ny fitsahara ny sabata rehefa tombotra ny sabata ny tsara tao ampasana Jesosy nandritra ny sabata ary mazava ho azy fa ireo mpianatra ireo ihany koa dia nitsahatra tamin'ny sabata araka ny voalaza ny filazantsara ny lioka toko 7:20 ka 9:30 manao hoe ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna re mpiara-mianatra namana isany nitsahatra izy fa zao ny voalaza kosa amin'ny marka toko 1:10 andiny voalohany ary rehefa afaka ny sabata rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba andeha nositra ny vatan'i Jesosy fantatsika tsara fa vehivavy nanotrona ny fandevenan'i Jesosy etondray vehivavy rehefa afaka ny sabata andeha
anatanteraka ny fombafomba-mpivavahana zay tsy vitan'izy ireo tamin'ny fotoana zay tokony nandevinana an' Jesosy. Ary voalaza fa rehefa tonga izay fotoana izay dia voalaza eo amin'ny andininy faharoa fa vidy lay menaka manitra, lay zava-manitra andehanosorana an' Jesosy. Dia no tonga no ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa hiposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo. Tsy andriny izy ireo zay araina ny andro, tsy miomana ho any amin'ny toe-javatra hafa izy ireo amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Raha jerena zany amin'izao andro enantsika izao amin'ny alady maraina, tsy niomana andeha ho aiza izy ireo ho any amin'ny fotoana hafa, fa iomana kosa ho any amin'ny fasana zay misy nandevenana an' Jesosy. Dia ny andalana dia mbola miara misaintsaina, inona reny zatra nitranga. Mazava loatra fa tsy teo intsony Jesosy fa efa nitsangana izy. Ry mpiara-mianatra namako isany, mahafaly izany hoe nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, nitsangana tamin'ny andro alahady Jesosy. Inona reny mba ataon'ny soratra masina amin'ny testamenta vaovao mba ho tsangam-bato ny fahatsiarovana ny fitsangana Jesosy tamin'ny maty? Tsy mba nametraka andro Andriamanitra hoe ty andro ty notsarovanario mba hatsiarovanareo ny fitsangana tamin'ny maty? Fa zavatra hafa no napetrany. Ao amin'ny Kolosiana toko faharoa, Kolosiana toko faharoa no andeha raha tsika mamaky ny Kolosiana toko faharoa ka ny andininy faha 12. Zao no voalaza le teny. Hoy izy hoe fa niarana levona tamin'ny batisa, fa niarana levona ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsanga tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nananganana azy tamin'ny maty. Ny batisa izany eto no nataon'Andriamanitra fahatserovana ny nandevenana an' Jesosy sy ny nitsanganana tamin'ny maty. Koa niarana levona tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana ianareo Paoly ao amin'ny Romanina toko 4:1 mba ho tahaka ny nananganan'i Kristy tamin'ny maty ho voninahitry ny ray. Ny batisa izany no antsangam-bato zay rehetrarehetra manaiky atao batisa tahaka nanaovana batisa an' Jesosy dia manaiky fa maty ho azy Jesosy ary nitsangana ihany keo ho amin'ny fiainana vaovao. Dia ny andalana reto vehivavy dia niara nieritreretra hoe ahoana reny ataontsika, inona reny no ataontsika. Andininy fahatelo amin'ny marika toko 4:10 ary nyresaka reto vehivavy reto manao hoe iza reny no anagodian'ny vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana isono antsika. Miondrika izy ireo eny an-dalana, iza ny ama tsiky ty tao vehivavy, miondrika. Fa zao ny voalazany andininy 11 fa no nitraka izy dia iny fa efa voky dia niala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Samy mitantara ny nitsanganan'i Jesosy amin'ny maty ny filazantsara efatra. Ao anatin'izany Paoly ao amin'ny Korintiana 5:5-20 milaza miverimberina ny teny manao hoe maty nalevina nitsanga tamin'ny maty ary niseho tamin'ny mpianatra. Zany ny zatra nitranga tamin'ny fotoana nandevenana an' Jesosy eo. Anjatra mahafinaritra rehefa nitraka reto vehivavy dia endo efa hitany misokatra ny fasana. Tena mampitanondrika ry havana ny fahoriana sy ny fijaliana, mampitanondrika ny zavatra eto amin'ity fiainan'ity. Fa ny soratra masina kosa mitarika anao mitraka, atrakao ny lohanao, andrandrao ny masonao, mitaona antsika hitraka ity lesona ity. Mahafinaritra zany mpiara-mianatra namana. Misy fahoriana mampitanondrika anao ve? Mafy zany, mangidy tanondrika anao maha-olombelanao fa andeha mba anao tahaka ny reto vehivavy reto, mitraka izy ireo, hitraka izy. Ry mpiara-mianatra namana, velona Jesosy, tsy tao intsony, tsy tao amin'ny fasana Jesosy, foana ny fasana. Ary zay nahatonga ny Paoly ilaza manao hoe raha tsy natsangana maty Kristy na ny finoanareo koa aza, na ny finoanareo aza
de levona sy foana tanteraka. Indro raha nanatona ny fasana izy ireo mbola njela de ola izy atovy tsy ato izy. Ny mpamonjytsika tsy ao amin'ny fasana intsony. Ary zay no tsy hivavahantsika eny amin'ny fasana. Satria ny mpamonjytsika efa tsy ao amin'ny fasana, fa ny mpamonjytsika efa velona ny mpamonjytsika. De niseho tamin'ny Paoly izy, niseho tamin'ny mpianatra izy. Ary Paoly aza amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7 dia nitsovy valo volombelona ny amin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Ry mpiara-mianatra namana isany tia ampahery anao amin'ity andro ty. Sambatra isika fa manana mpamonjy velona. Ireo vehivavy izay nakany amin'ny fasana, inona ny zavatra nitranga ny andro fantatra ireto vehivavy reto. Hoe aoroviana tapitra sabata de nakany amin'ny fasana izy ireo. Indro fa nandeha. Ary de zavatra nafinaritra de zao nisehoany Jesosy ireto vehivavy ireto. Vao nanomboka ny filazantsara de fantatry ny mpamaky fa i Jesosy no Mesia. Ary ilay olona voalohany sy demoniaka no nanambara azy voalohany hoe Mesia izy de i Petera izany. Matetika de mandrara ny boky Marka hoe tsy lazalaza ny momba ny amin'ny Jesosy sy ny fanasitranany. Fa mbola sy tonga amin'ny fotoan'andro. Fa rehefa nitsanga tamin'ny maty kosa Jesosy. Indreto reto vehivavy. Avy hatrany dia niazakazaka nakany amin'ny fasana izy. Ao ny voalaza eo amin'ny 9:7. Fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilea. Jesosy tsy azo afenina intsony. Ny vaovao mahafaly. Nitsangana Jesosy. Mahafinaritra ry havana. Mitsangana ny mpamonjytsika. Ny mpamonjytsika verimberina, tsy mpamonjy maty ka mijanona amin'ny fasana. Fa ny mpamonjytsika nitsangana mpamonjy velona, ny mpamonjy ivavahantsika. Ny paritaka eran'ny toerana rehetrarehetra. Fa nitsangana Jesosy ary de niseho tamin'ireo vehivavy Jesosy. I Maria Magdalena ny voalohany nahita ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Ao amin'ny filazantsara ny toko 20 no ahitantsika ny tantara. Nisy vehivavy maro ihany koa izay nahita ny fitsanganana araka filazantsara ny maty toko 20. Fa nahoana no vehivavy no nahita ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty voalohany? Ny antony de zao. Matetika mantsy tsy mba miendanja loatra ny fanambarana ataon'ny vehivavy tamin'ny tontolo fahiny. Satria rehefa miteny ny vehivavy dia tsy marina zany. Ateto tsy lehilahy no nahita fa vehivavy anankiray. Ary vehivavy io no nilaza ny vaovao mafaly tamin'ny mpianatra. Mampahery zany. Mampahery zany. Ny vehivavy no nilaza voalohany, nitory voalohany fa nitsangana tamin'ny maty ilay mpamonjy. Ary de zao ny zavatra nitsanga. Nanatanteraka zany andraikitra zany any koa. Ireto mpianatra amin'ny Marka toko 1:10 ka ny 4:10. Ary rehefa afaka zany de niseho tamin'ny 1:10 Jesosy ka raha nipetraka ninana ireo. Ary izy nanometsiny azy no tsy finoany sy ny amafiny fony satria tsy ninony rehefa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Niraka mpanaovina antsika. Na de nanometsiny aza Jesosy. Tsy maintsy manatanteraka ny asa ianareo. Mandehana. Atao mpianatra ny firenena rehetra. Zany nanentanana reto mpianatra reto. Tsy nijery ny lesoka, tsy nijery ny tsy finoana teo amin'ireo mpianatra Jesosy. Fa de naniraka azy ireo. Hitondra ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. De mahafinaritra tonga aty amintsika ihany koa ny filazantsara. De hoy Jesosy hoe izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Fa ny teny napetrako. Mino venao. Ary manaiky ny atao batisa venao. Ny fanaovana batisa mantsy
de fanekenao ihany ko fa maty ho anao jesosy ary nitsangana hitondra fiainam-bavao ho anao ka nananao fanantenana fa velona ny mpamonjinao zay mino sy atao batisa no vonjeny. Rehefa vitan' jesosy zany iraka nampanaovana ny mpianatra zany de nakarina any an-danitra izy ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ary izay ny voalaza eo amin'ny 9:20. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy de napakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy rehetra kosa de lasaka nitory eny tontolo eny ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, lasa mpiara-miasa amin'ny tompo isika tao aoriana ny fitsanganany tamin'ny maty. Lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao za. Ary zay no tokony hanaovantsika fanapa-kevitra andrano manao hoe andeha aho. Andeha isika mba hiara-iasa amin'ny Kristy, hitory zany vaovao mafaly izany satria izy no fiainantsika, izy no mandrakizay atsika. Rehefa tao amin'i Jesosy de tavaverina amin'ny laoniny ny toe-javatra rehetrarehetra zay efa nafotsika tamin'ny andron'ny Adama. Ao amin'i Jesosy de tafaverina indray ilay fiainana izay efa potiky ny faharatsiana rehetra. Ary zay natonga an' Jesosy manao hoe izao anangana azy amin'ny andro farany. Raha ry fahirizana ho anao mpiara-mianatra amiko, ny tompany ombanao sy ny ankohonanao ka ny fiadanan'i Kristy ameno ny fotsika isan'andro san'andro ka ny fanapa-kevitra isika raha mifarana izao dindinika amin'ny filazantsara marika izao de mba hosa anamarina an'i Kristy isika ka hitory ilay vaovao mafaly amin'ny olona rehetra. Ny tompony hitahy antsika tsiraray avy, hitahy anao ane Andriamanitra. Amen. De ary anatanteraka indray ny fanatitra isika zay efa mahazatra antsika mba hanohanantsika izao sekoly izao ka de manentana anao mba anatanteraka an'izany ankehitriny. Vavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao izahay. Noho ny fitiavanao anay ka afaka niara-nianatra teto izay nandritra ny fotoana lava dia nandinika ny filazantsara marika izahay. Izay nafantaranay fa hoe iza moa ianao? Ianao ilay Mesia, ianao ilay mpanjakanay. Ary nafantaranay hoe hoaiza moa ianao? Ianao ilay nanolotra ny ainao teo amin'ny fijaliana mba ho famonjenanay. Ary niakatra ho any an-danitra amin'ny seza ankavanana seza fiandrianan'Andriamanitra ray. Amonjy anay ianao. Saotra Andriamanitra satria manan'Andriamanitra velona izahay, azona hitokina amin'ny fotoana rehetra ka dia ianao no aoka ho fiainanay, ianao no aoka ho mandrakizay anay, dia mitahia ny tsiraray avy, mitahia izao mpiara-mianatra amiko izao fa nivavaka, tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen. Mianatra eo an-tongotrao